zava-kanto sy ny kolontsaintsika dia mba faly ndraiky kosa tamin'ity indray mitoraka ity eo amin'izany sehatra izany indrindra eo amin'ny lafiny hira satria Madagasikara dia nahazo ny loka voalohany teo amin'ny fifaninanana Castel Live Opera Afrique izay andraisan'i Madagasikara anjara nahazo ny loka voalohany ihany koa eo amin'ny feo tsara indrindra tamin'ny alalan'ny Dilaine tany Abidjan moa no nanaovana ny fifanitsanana famaranana tamin'ity Castel Live Opera Afrique ity ary nahafantarana indray ny Madagasikara. Fahombiazana ho an'ny tontolon'ny zavakanto tamin'ny alalan'ny Dilaine ny fifaninanana Castel Live Opera Afrique izay nandraisan'ny Madagasikara anjara. Ny feo tsara indrindra sy ny loka voalohany no azon'ny Madagasikara tamin'izany. Raha tsy ahivina vetivety Dilaine dia efa 7 taona no teo anivon'ny nitarika mpanao gospel eto Madagasikara dia ny Tana Gospel Choir na ny TGC. Efa hoeritaona zao tamin'ny novambra 2022 dia nisafidy ny anderery ny tenany. Hira fiderana moa ny tena nitrandrahany tamin'izany fotoana izany nefa tao anatin'ity fandraisany anjara tamin'ny fifaninanana ity dia niova kely ny fahaiza-manao na nehoan'ny Dilaine ny hirany. Teto Madagasikara dia nisy ireo fifanitsanana ka 50 nandray anjara tamin'ny fifanitsanana farany natao teto Antananarivo. Dilaine ny voalohany tamin'izany ka mazava loatra izy no nisolo-tenan'ny Madagasikara tamin'ny fifanitsanana farany izay natao tany Abidjan. Prime enina no tsy maintsy natrehany ka nandritra ireo prime ireo dia voalohany foana i Dilaine. Mpandray anjara avy any amin'ny firenena afrikanina maro no tafakatra niaraka tamin'ny misavalo izy ireo Burkinabe, Congolais, Gabonais sy ny sisa. Nivokatra Madagasikara no voalohany tamin'ny Castel Live Opera Afrique. Manomboka eto ary dia iova mihitsy ny fenitra ho arahany Dilaine satria dia misy ny fikarakarana ny album manomboka any amin'ny volana marsa any. Anderery ihany koa ny tenany ary voalazany fa tsy hijanona treo akory ny hira fiderana fa mbola ao anatin'ny hira fiderana ihany izy ary ho an'ny volana Desambra dia efa hikarakara fampisehoana gospel. Niainako an'iny fotoana iny zany somary lavalava ihany le fotoana sarotsarotra nafinaritra teo ihany zany satria efa tsara homana tatiko satria efa mba niaina tao anaty mozika ihany zany efa fotoana maharitra zay dia nanao any fifaninanana iny sarotratra satria tany ny Antsipiriany Côte dia nefa efa zajatra an'le hoe ohatr'izao ohatr'izao dia tany tsy maintsy nijeran'izay Antsipirian'izay zany. Tsy de tena hoe nisy fiomanana hoe fa le lalako tao anaty mozika angamba zany nanampy anahy hiatrika an'le fifaninanana tao anatin'ny tontolo mozika teto ohatrany hoe nanao cabaret sotrotrotro zany dia nefa ny hira nomena anahy zany hira efa mba fareko foana fa ohatrany hoe teo amin'ny tonony fotsiny ohatra no niezaka mafy mba ho atadidy an'le izy. Teo aloha niaraka tamin'ny TGC nanao gospel sotrotrotro zany somary mifangaro loko gasy koa dia nefa amin'izao hoe anderery fa ny eo amin'ny loko zany tiako resana hoe efa zatra an'izay moa zay koa mahafinaritra moa nivoaka teto amin'ny Afrika zany dia tsy adino ny loko gasy fa mety hoe ampiarahana amin'ny tsy haiko hoe instrument vazaha na loko vazaha afangarongaro eo misy rakikira anankiray efa miandry anazy zany amin'ny heritaona ny amin'ny mois de mars any izy io no atao dia miala sasatra kely aloha zany miandry an'izay fa ao anatin'izay misy etsiketsika vitsivitsy ihany atao eto an-tanindrazana zany fa ao anatin'izay koa zany ny tena nafinaritra anahy hoe anao asa soa anao levée de fonds na tsy haiko ohatrany hoe ny hôpital des enfants na ny Kamboty na mahafinaritra anahy zany zay zavatra zay dia mba misy projet anatin'ny projetko zany zavatra zay fa tsy maintsy ho tanterahako na ray ara zany. Tamin'ny fiverenako avy nanao an'iny fifaninanana iny zany dia efa tao andohako zay zavatra zay fa tena tiako atao zany tanora tahaka anahy ihany sahirana fa
mba te hanampy anazy zany mety hoe manao hetsika anankiray a dia mihazo amin'io hanampiana zareo. Zay zany tena tiako hoe tanora mba mila tosika kely, mila tanora tahaka anazy zany e. Ny hafatra ho an'ny tanora tahaka anazy zany dia miaingatsika tia nofinofo zay, tia mannofinofo mihitsy nefa amin'ny alalan'ny nofo na za koa ary nanonofy tamin'ny hoe misy zavatra tiako tanterahana dia na dia zany ary ohatra hoe mba asiana asa kely, ohatra hoe tena hoe inona mihitsy le izy, inona mihitsy hoe finoana rahan'asa hozy soratra masina zay. Tiako mariana hoe dilaina ohatra hoe tsy tao amin'ny TDC intsony fa zany nefa tsy manakana hoe tapitra treo koa ny fitiavako gospel fa dilaina zao zay le projetko manaraka io hoe hanao seho amin'ny fotoanany Noely iny zany, tsy maintsy mba asiana kely an'izay zany dia mazava ho azy moa gospel no atao zany a.